Efa niresantsika ny amin'ny hoe zanak'Andriamanitra manana fifehezan-tena, manana fahononan-tena. Androany tsika dia andinika indray ny andininy izay nosoratan'ny apôstôly Petera ao amin'ny Petera 2:1 dia ny andininy 5 ka hatramin'ny andininy 7. Efa ny mpandinika soratra masina dia manome anarana an'io hoe ilay zanatohatra, ireo tohatra, zanatohatra izay nampianarin'ny apôstôly Petera. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manomboka amin'ny andininy 5. Ka noho izany dia manaova izay zotom-po rehetra kosa ianareo ka amin'ny finoanareo dia maneho fahatanjahan-tsaina, ary amin'ny fahatanjahan-tsainareo dia fahalalana, ary amin'ny fahalalànareo dia fahononam-po, ary amin'ny fahononam-ponareo dia faharetana, ary amin'ny faharetanareo dia toe-panahy araka an'Andriamanitra, ary amin'ny toe-panahinareo araka an'Andriamanitra dia fitiavana ny rahalahy, ary amin'ny fitiavanareo ny rahalahy dia fitiavana ny olona rehetra. Satria moa tsika zany miresaka ny amin'ilay hoe fifehezan-tena, fahononan-tena, fahononam-po indray ny tenenan'ny soratra masina azy eto araka ity dikateny protestanta izay novakiako teo ity, fahononam-po. Dia zao zany raha fitiantsika le izy dia zao ny fanambaran'ny apôstôly Petera hoe ka noho izany dia manaova izay zotom-po rehetra kosa ianareo ka amin'ny finoanareo dia maneho fahononam-po, satria ny zavatra rehetra hainy mino amin'ny finoana, satria manana finoana isika. Isan'ireo ilay vondron'olona voalaza hoe toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo izao, tsy ho very izay rehetra mino azy. Vondron'olona anankiray io izay rehetra mino azy, fanana fiainana mandrakizay, ka amin'ny mahampino antsika dia tokony haneho ny fahononam-po isika. Ny zavatra atrehantsika isan'andro indraindray, satria mpiarabelona ratsy fanahy ny miarabelona amintsika, dia ohatra ny maneho ny fiainana tsy misy fahononam-po, tsy misy fahononan-tena. Ka raha vao mijery ny hafa isika dia tavela. Fa raha mipetraka kosa eo amin'ny toeran'ny olona anankiray izay mijery an'i Kristy izay tompo sy mpanefa ny finoantsika, dia hitanao fa hotohanan'izany fibanjinana, fijerenan'i Kristy izany ianao, azo hery avy amin'izany. Efa niresantsika teto hoe ilaina ny mivavaka, ilaina ny mangataka ny fanahin'Andriamanitra. Vao mifo dia voapetraka manontolo eo ambany tana maherin'Andriamanitra ny fiainana, mangataka ny fanahin'Andriamanitra mba hameno ny tena hitari-dalana eo amin'ny fiainana, mba hahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra manana fifehezan-tena sy fahononam-po. Ary eto zany dia ambara indray fa ilaintsika ny mijery an'i Jesosy, tsy mijery na iza, fa ny Hebreo 12:12 ny andininy 2 dia milaza amintsika fa ilaintsika ny mijery an'i Jesosy tompony finoantsika sy mpanefa azy. Dia hitanao fa hitombo hatrany ny fanananao fahafehezan-tena. Fitinina indray ny androany, vavaka raha vao mifo, mangataka ny hofenoana ny fanan'Andriamanitra, ary manokana fotoana mba hijery an'i Jesosy tompony finoantsika sy mpanefa azy. Tantaram-piainan'i Jesosy dia hanampy anao mba hanananao fifehezan-tena, satria Jesosy dia nanana be dia be an'izany, ka na dia nanana ny endrik'Andriamanitra azy izy dia nifohanana ny tenany mba hakany ny endrika olombelona, ary olombelona mpanompo nanaiky ho vonoina, homboina tao amin'ilay fomba famonoana farany manala baraka indrindra. Andao hoentsika mibavaka indray ny hahatonga antsika rehetra mba mahafehy-tena, manana fahononan-tena. Hivavaka tsika tompo. Andriamanitra, Rainay any an-danitra, misaotra anao zahay noho ny teninao, ary ampio zahay mba ho tena zanakao mahafehy-tena, manana fahononam-po araka ny ohatra izay nataon'i Kristy, nasehon'i Kristy tamin'ny fiainany, tamin'izy tetỳ ambonin'ny tany. Ka izahay anie Andriamanitra, mba hanoka-potoana ihany koa isan'andro mba hijery an'i Jesosy Kristy Tompo
sy mpanefa ny finoanay ary ovana ahazo zany endrika izany hanahaka azy eo amin'ny fiainana ka dia mba ho isan'ny zanak'Andriamanitra, mpanompon'i Kristy, zandrin'i Kristy tena manana fifehezan-tena. Tononinay amin'ny anaran'i Kristy mivavaka. Amen.